Ny fadimy amby roapolo ny volana aogositra teo dia nisy ny fanapahan-kevitra noraisin'ny filan-kevim-pitantanana ny oniversiten'ny Thomas na nisan'izany tokony antsina ny tety androm-pampianarana eo anivon'izany oniversite izany noho ny fisian'ireo fitokonana samihafa izay nampitarazoka ny fizotry ny taom-pianarana tamin'ity oniversite iray ity. Noho ny fitokonana ny sesy tao anatin'ny taona maro dia misy fahatarana herintaona amin'ny fampianarana eo anivon'ny oniversiten'ny Thomas. Raha tokony taom-pianarana 13 sy 14, 14 sy 15 ny fidirana manaraka dia nahitsy ho taom-pianarana 14 sy 15, 15 sy 15 araka ny fanapahan-kevitra niraisin'ny filan-kevim-pitantanana ny oniversiten'ny Thomas ny 20 aogositra lasa teo. Raha ny fanazavana nentin'ny filohan'ny filan-kevim-pitantanana dia mampihatra ny fanapahan-kevitra ny oniversite. Nambarany ihany koa fa ahafahana mamita ny fanamboarana rehetra ary ahafahana manadio ny oniversiten'ny Thomas na ny fanapahan-kevitra. Ny campus ny cité universitaire au Barricadime zany dia misy ponina any amin'ny résident any amin'ny 4000, 4000 résidents. Nefa amin'io 4000 résidents io tsy misy afa-tsy 1600 no régulier. Zany hoe 2400 be lavitra noho ny tokony ho izy no ponina tsy ara-dalàna. Ireo olona be da be mipetraka ao anatin'ny campus io dia voatery lanjainy ny fanjakana, lanjainy ny mpandohetra ny jirony, ny ranony, ny trano ipetrahany. Nefa ireo dia tsy ara-dalàna. Manaraka izany be da be koa ny fahasimbana ao anatin'io cité universitaire na campus'ny Barricadime io izay mila fanamboarana. Ary ny tena mampalahelo dia azoko lazaina ataoko hoe karazana dégradation morale an'le zanaka na zandratsika tanora mipetraka ao anatin'io cité io. Entoko anamariana an'izany raha amin'ity taratasy fangatahana napetraky ry zareo ity fitakiana mantsy izy tsy nataondry zareo ny voalohany dia hoe ny fanomotana ireo mpianatra efa 2 taona tsy mahazo UV. Zany hoe kay reto zareo reto tsy te halalan'izany hoe Madagascar pays d'excellence, mais ils sont partisans de la médiocratie. Mbola fitakiana voalohany apetraky ry zareo koa vakiko fanomezana famindram-po ho an'ireo izay triplan, zany hoe ampiakarina fotsiny na tsy mahay ninoninina ho aizy Madagascar. Kanefa rehefa dinihana ity zavatra ity tsy dia avy amin'ireo mpianatra tena mianatra ary tsy avy amin'ireo mihitsiny mangataka hoe asonitra fotsiny omena diplôma fotsiny fa amin'ireo izay mipetraka dia hoe afaka 3 taona bon ampiakarina fotsiny zany, afaka zay redoublant akarina fotsiny. Ka noho izay anton'izay dia ilaina ny fanadiovana assainissement. Zany hoe les superpositions ny taona io amboarina réajusté na mba ho année universitaire 2014-2015 no atomboko halavaina zany ny vacances fa tsy hoe misy année blanche araka ny teneny. Mikasika manokana andreo voahiditra taona voalohany eo anivon'ny oniversiten'ny Thomas dia nilaza amin'ny filohan'ny filan-kevim-pitantanana ny Dr Velmita Ferdinand fa miaraka miditra ny nahazo baccalauréat tamin'ny taona 13 sy 14 sy amin'ity taona 14 sy 14 ity. Izany ho izy no atao dia mba hialana amin'ny fahaverezana taona iray indray ho an'ny nahazo baccalauréat tamin'ity taona ity ary ahafahana mampiakatra amin'ny faripahaizany tafiditra amin'ny oniversite. Manoloana ireo fantsiana samihafa ireo dia misy ny fepetra izay raisin'ny oniversite. Ohatra moa zao amin'ny resaka trano raha afaka ao reto be da be tsy tokony hipetraka ao hisy place disponible hampidirana an'izay azo ampidirinao ao anatin'ny campus ray zay. Izy koa fisokafana université annexe maromaro raha tsy teny fotsiny raha tsy ao amin'ny faritanin'ny Thomasina zao Ambatondrazaka isy université annexe isokatra atsoatsy amin'ity rentrée ity. Donc zany misy mpianatra vitsivitsy na maromaro afaka zay tapa-kevitra afaka mianatra any tsy voatery hamonjy amin'ny Thomasina. Nambaran'ny Dr Velmita Ferdinand fa fanadiovana sosialy ary fanadiovana teknika no tanterahana ao amin'ny oniversiten'ny Thomasina. Nambarany fa efa mandeha ny fanadiovana ary heverina ho izy fa ho tanteraka ahafahana manarina ny oniversiten'ny Thomasina izany.